Fefy Fiarovana. Fantatritsika fa ao anatin'izao valan'aretina Covid-19 zao dia tena mila fefy fiarovana isika. Mila hery fiarovana na ny vatantsika, na ny ara-panahintsika, na ny vady aman-janakitsika, izay mety havantsika mila hery fiarovana. Inona ary zany fefy fiarovana zany? Zany indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity ka manasa anao hanaraka an'izany vidéo zany ao aorian'ny générique. Fanomeravantsika indray tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity narindra-pamonjena rakotonirena ny anarako ho an'izay mbola tsy mahafantatra ifampizara indray isika veriko foana hoe tsy manana ny hoenao tsy tsara ny hoenao fa fahasoavana ny mba fahafahana fampizara tahak'izao ary na ny zavatra ifampizarantsika ary dia avy amin'Andriamanitra zany. Hoy Joba toko voalohany ny 10:10. Tsy ianao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay rehetra nanany. Ny devoly eto no miresaka amin'Andriamanitra momba ny Joba. Ary zao ny tenin'ny Satana manao hoe tsy ianao va mantsy an'Andriamanitra no manao fefy manodidina azy. Voalohany fefy manodidina azy, faharoa manodidina ny tranony, ary fahatelo ary izay rehetra nanany rehetra. Miaiky zany ny devoly fa misy asan'Andriamanitra eo amin'ny Joba. Ary Andriamanitra mihitsy manisy fefy eo amin'ny fiainana. Ary zay no mahatonga ny valan'aretina tsy mahazo manakaiky. Inona ary ny fefy miaro antsika amin'izao valan'aretina zao satria tena hitantsika fa tena mandringana. Maro ny olona maty, maro ny olona marary mafy amin'izao fotoana izao. Apokalipsy 12:1-12. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny ranjan'akondry sy ny teny filazana azy. Inona nahatonga an'izy ireo naharesy? Noho ny ranjan'akondry. Ny ran Jesosy zany no fefy fiarovana antsika. Ary ny herin'ny ran Jesosy tsy maintsy mampandresy atsika, miaro atsika ary manafaka atsika amin'izao arety mandringana izao. Ny ran Jesosy no fiarovana ao atsika. Maro ny olona tsy mahatakatra an'izany hoe ny herin'ny ran Jesosy no afaka hanasitrana atsika. Fantatritsika moa io Covid-19 io na io coronavirus io izay matin'ny savony, gel désinfectant dia efa mahafaty an'io. Nefa tsy ahitana fanafana, tsy ahitana fanafody fanasitrana anazy. Vao maika moa zany ty variant avy any Afrika Atsimo ity izay tena mandripaka farak'izay haingana. Fa ny zavatra ilaintsika dia ny herin'ny ran Jesosy miaro atsika mba tsy hampaninona atsika zany. Andriamanitra le hiaro anao, vavakantsika eto. Misaotranao izay Andriamanitra fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra tia anay ianao. Angatanay ny herin'ny ranao, hiaro anay tsiraray avy, hiaro ny tokantranonay ary hiaro izay rehetra nananay amin'izao valan'aretina dia mangataka aminao izay hiaro anay ianao. Tonambavaka izay Andriamanitra ho an'ireo olona izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ao anatin'ny aretina, manonona fanasitranana an'izy ireo izay noho ny diakapoka natao tamin'i Jesosy ary noho ny herin'ny ran Jesosy manonona fanasitranana izay amin'izao fotoana izao. Dia mangataka fiarovana izay ianao hiaro ny izay rehetra mpijery, hiaro ny tokantranony tsiraray avy, hiaro ny vatantenany tsiraray avy amin'izao valan'aretina izao. Dia misaotra Jesosy eo ny herin'ny ranao hiaro anay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany ary nahafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala amilike, commenter, partager dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny an'ito izao indray. Veloma tompoko.